Si Madagasikara ray manontolo no ampiarana ilay fanasana-ponina andrana na ny recensement pilote hoy ny fanazavana nentiny Italie Général ny Istat atomboka toato izany fanasana andrana izany ary faritra efatra eto Madagasikara no voatondro anatanterahana io tetikasa io. Miakombavao. Ho tanterahana amin'ny 15 ny volana septambra izao ny fanasana-ponina andrana na ny recensement pilote ka faritra efatra eto Madagasikara no anatanterahana izany dia ny faritra Nalamanga ao Amboriboritany fahatelo, ny faritra Atsimo Andrefana, ny faritra Sava ao Sambava ary ny faritra Androy. Fanasanan'ny ponina izay atao eto Madagasikara amin'ny taona ho avy io dia misy fitaovana roa no ampiasaina. Taloha fitaovana fampiasaina fotsiny dia taratasy no ampiasaina afangalana ny ataontsika hoe questionnaire moa zany amin'ny teny frantsay amin'ny teny teknika. Dia amin'ny tindraisana dia efa ampiasa ny teknolojia vaovao tsika dia misy ireo tablety ireo zany hoe ireo tablety ireo amin'ireo tanàny lehibe zany hoe faritany vohim-paritany teo aloha miampianatsira be izay no ampiasana an'ireo tablety ireo dia izay no antony misy ny amin'ny tikatra enquête recensement pilote ity zany amin'ny fanandramana ny fampiasana an'ireo fitaovana rehetrarehetra ireo. Olana maro no tsy nahafana na natotosa ny fanasana-ponina teto Madagasikara tao anatin'izay 20 taona mahery lasa izay satria tokony ho tamin'ny taona 2003 no nanatanterahana izany. Teo ny olana ara-politika fa eo ihany koa ny resa-bola satria mila vola mitentina 1.30 tapitrisa dolara ny fanatanterahana izany izay mbola tsy ampy amin'izao. Ny recensement aloha dia ilaina voalohany indrindra volonté politique. Isika manaiky ano recensement satria rehefa tsy misy recensement tsika ka tsy fantatra marina firy nisany ny ponina amin'ny tany anankiray dia ny projection no ampiasantsika. Ny tsy fahavitana azy manaraka ihany koa dia resa-bola. Ty recensement ty ataontsika ty dia manodididina any amin'ny 31 millions de dollars anoany mahavita anakapobeny. Noho izany zany mila fiomanana izy fa indrindraindrindra ihany koa mila fanohanana ny mpiara-miasa amintsika zay fanohanana zay dia marika ny fatokisana tsika. Fa ny ankoatra zay ihany koa dia ilaina fahaiza-manao ary zay fahaiza-manao zay zany dia tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy fa niomana naharitra ny stat tato indrindraindrindra eo amin'ny lafiny cartographie censitaire. Raha manomboka amin'ny 15 ny volana septambra izao kosa ny anatanterahana ny fanasana andrana dia amin'ny volana aogositra 17 kosa no hanomboka ny fanasana ny ponina sy ny toeram-ponenana manerana ny nosy. Izany hoe ho vitain'ny fanjakana mialohan'ny ny anatanterahana ny fividianana filoham-pirenena amin'ny taona 2012. Androany nanolotra fampitaovana mitentina $2 ho an'ny Instat ny UNFPA ka isan'izany ny moto, bisikileta, solosaina, tablety, seza ary groupe électrogène. Fitaovana izay natao indrindra ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny fanasana ny ponina izay atao amin'ny taona 17 sy 20.